Omaly zany nisy ny fiarabana tratry ny taona ny fikambanana atao hoe REFAMP, zany hoe réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. De ny nampalahelo assemblée générale no saika natao de hoe fanovana birao kinanjo moa nisy an'le fivoriana tany Tsimbazaza de tsisy afaka na ny député Amperinasa vehivavy de mbola izy zany fotoana manaraka anaovana indray ny fivoriana fa le omaly zany de ohatrany hoe fiarabana tratry ny taona de nanaovana tatitra ny zavatra vitan'ny fikambanana nandritra ny 2 ans zay tsy nihonana. Ny fikambanana zany de hoe fivondronana le hoe réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de misy section eto Madagasikara de za no filohan'ny io réseau io eto Madagasikara. Zany hoe ny tena base n'le fikambanana ny tarigetry ny fikambanana zany a de ny vehivavy rehetra rehefa ministre na ministre Amperinasa, parlementaire Amperinasa na efa tsy miasa intsony de manambatra ny heriny mba azahoana mifanampy, azahoana an'le tanjaka andresany lahatra ny fanjakana am'izay fiarovana ny tombontsoan'ny vehivavy. Zany hoe efa nisy tamin'ny 97 fa saingy natoritory de avy eo nifoazina indray izy tamin'ny 2006, 2005, 2006 de mivory mifampidinika araky ny teneniko hoe mba nisy efa mananatraikefa le ministre taloha zany mba manoro hevitra ny ministre zay Amperinasa mba hanampy azy amin'ny fanatanterahana ny adidiny. Ny membre mpikambana zao efa mahatratra 7 zahay ny nanao adhésion fa raha atambatra daholo reny CST CT reny mety mihoatra an'izay fa misy moa tsy mbola nandao cotisation sahala am'le député vaovao reo zao androany omaly izy ny tokony hiditra ho membre nefa noho ny atikevitra zay nafonja be tao Tsimbazaza de anakiro ihany no afaka nanatrika an'le fivoriana omaly fa zay de reny ministre sy parlementaire taloha no nanatrika tao omaly. Manao lobbying ohatra ny zavatra hita maso nisy zao le fanofanany lalàna mikasika ny fiainan'ny vehivavy de miaraka manao lobbying zay mandresy lahatra ny mpitondra ohatra ny fiadiana ny le hoe mba hanaovan'ny fanjakana ny ratification le protocole de la SADC zay efa vita signé tamin'ny 2008 nefa tsy nentina ho ratifiena ny présidentena tao amin'ny gouvernement de nilavin'ny gouvernement. Iny zao no zavatra miandry anay raha pitso ny anao lobbying andresena lahatra ny gouvernement satria izay firenena rehetra nanao signé an'le convention le protocole de efa niratifia fa tsika rery. Ohatra koa le ady atao amin'ny mba andresena lahatra nireo mpanao politika leaderany antoko politika mba hiprésente vehivavy am'ty fifidianana be ny tanàna opitsopitsy ty zay zao miezaka maika de maika à court terme tsy maintsy atrehanay miaraka.